fahasoavana ary ny fitahin'Andriamanitra ny ho amintsika tsiraray avy zay manaraka hatrany izao fandarana izao mino zay fa ity fandarana zay ho arahantsika androany ity dia hitondra fahasoavana manokana araka zany fiarabany zany sy fitahina manokana ho amin'ny fiainanao indrindra ho an'ny ara-pananao miarabanao pasteur tombona miaraban'ny pasteur Andrianiana Alvarez Nirina ary miarabantsika ihany koa moa zany zay mpanaraka n'ity fahitalavitra Amitié TV ity na mivantana eto Antananarivo sy manodidina na ihany koa arahanao amin'ny www.amitiétv.tv isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao zany hoe mivantana mitovy ihany izy io ary arahanao ihany koa tamin'ny onjam-peon'ny 93.8 FM aty amin'ny faritra moa zany raha toy ianao ka eto Moramanga no mandreny fandarana dia arahanao amin'ny 102.2 eto Tamatavy ny 104 FM eto Majunga ny 98 FM aty Diego ny 98 FM ny eto Tuliaria ny FM 100 eto Atsirabe ny FM 98 eto Fianarantsoa ny FM 100 ary aty amin'ny faritra Itasy aty dia ny FM 100.4 MHz akoatra ny ialana tsiny zay tsy voatanisa eto ngamba ny tolony farany ny eto Ambatondrazaka ihany koa dia ny 98 FM manerana Madagascar moa zany saika rakotra ny onjam-peo anarahanao an'ity fandaranty dia tsy maintsy tononona ihany koa tsika rehetra any amin'ny faritra maro samihafa rehetra any manana tombo lehibe tsika tompoko satria dia mianatra amin'ny baiboly ray manontolo eto moa zany ny marina pasteur tsy misy fanaindraindrana ny foto-kevitra ny fiangonana anankiray tsy resaka dogma mihitsy tsy miresaka dogma tsika eto na resaka doctrine na fiangonana anankiray fa manazava ny baiboly dia vita ny fanazavana dia lasitsika mody zay zany no andraikitsika eto raha toa ka tsapanao hoe tsy feno ny fampianarana dia zay aloha zany no azo atolotra zay no an'ny fahalalana zay nomen'Andriamanitra anay dia zay anananay no zarainay satria ny olona anankiray tsy afaka manome zay tsy ananany dia zay ananantsika no omentsika pasteur ny mahafinaritra nefa dia atratia New York atia Washington atia Magaga atia Koweït atia Dubai indrindrandrindra moa zany eto amin'ny nosy manodidina antsika dia be dia be ny lala sy ny anabavy tena mahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra eo am-panarahana n'ity fandaran'ity tsy ho tenenina ntsony angambany ny eto Madagascar indrindra eto Antananarivo fa dia vahoaka manaliny tena manaliny maro tsika manaraka ny fandarana ary mahazo tombontsoa amin'ny fanarahana n'ity fandarana ity nomery toko 710 no resaka androany ary omaly dia efa nazavain'ny pasteur Chertina sy ny pasteur Alvarez teto ny fanazavana ny toko fa-10 dia androany zany tsika pasteur eo amin'ny toko 710 andawary iny ary ny nandavany zanak'Israely tsy hiakatra ho any amin'ny tany Kanana ny lohateniny ity numéro toko 710 ty ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ary manasanao ary ivavaka amiko raha eo sotranao zay satria afaka andalina indray soratra masina hianatra ny tenin'Andriamanitra mianatra fiainana manangana fiainana vavaka manokana ho an'ny mpijery amin'izao fotoan'izao na lehilahy sy na vehivavy mety misy ao anatin'ny tsy fahasalamana misy miandry valibavaka miandry fitahina sady mivavaka manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny marary dia ho sitrana amin'izao fotoan'izao marary eo anatin'ny kibo ao anatin'ny vatana eo dia sitrana mitsatra amin'ny fanaintainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anaran'i Jesosy zay rahalahy miandry valimbavaka tompo miandry fitahina aoka ho tahina izy amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy fanay masonao hianatra ty numéro toko 710 ty indray zay inao le mpampianatra mahay indrindra tsy mety diso inao mameno mibanga amin'ny fampianarana zay atao eto inao mampianatra anay eto sokafo indray vavampanomponao aoka ho tahina ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy amen ndawary tompo numéro toko 710 andiny voalohany ka hatramin'ny 520 andiny voalohany dia nananatra ny feon'ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'iny alin'iny dia ny monomonina tamin'ny Mosesy sy Arona zanak'Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy inainy asika ka mba maty tany amin'ny tany Egypta ihany na inainy asika mba maty aty amin'ity efitra ity ary nahoana Jehovah no nitondra antsika ao amin'ity tany ity ho lavitsabatra ary nivaditsika sy ny zanatsika madinika ho babo tsy aleontsika miverina ho any Egypta va dia nifampitaona hoe izy andeha vidim-pitarika asika ka hiverina any Egypta ary Mosesy sy Arona dia naikohaka teo anatria amin'ny fivorian'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone zay isan'ny safin'ny tany dia
nandrehitra amin'ny fitafiny ary ny teny tamin'ny fiangonana dia zanak'Israely rehetra izy ireo lahy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany tsara indrindra raha sitraka Jehovah isika dia hitondra antsika ao amin'izany tany zany izy ka omena antsika dia tany tondra-dronosy tantely 5 fa aza mihodina amin'ny Jehovah ianareo ary aza matahotra ny tompon-tany fa hanina ao antsika ireo ny fiarovany efa niala taminy ary Jehovah momba antsika koa aza matahotra azy ianareo fa hoy ny fiangonana rehetra toray vaty izy roa lahy kanjo ny voninahitra Jehovah dia niseho teo amin'ny tranon'ilay fihaonana teo anatrehan'ny zanak'Israely rehetra dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy mandra-pahoviana no hamotsy fotsiny ty fireneny ty aho ary mandra-pahoviana no tsy nohony aho noho ny famantarana rehetra izay nataoko teo aminy amely azy amin'ny arety mandriky ianao ka hamongotra azy fa nahoanao firenena lehibe sy mahery noho izy kosa dia hoy Mosesy tamin'ny Jehovah dia ho reny Egypte zany fa ny herinao no hitondranao ity fireneny ity nivoaka avy teo aminy ary olazainy amonina eo amin'ity tany ity zany ary efa reny fa ianao Jehovah no eto amin'ity fireneny ity ary ianao Jehovah no hita mifanarika ary ny rahonao mijanona eo amboniny ary ianao no mitarika azy eo aloha amin'ny andro rahona noho ny andro ary amin'ny andro rafa noho ny alina fa raha mahafaty ty fireneny totoy ny olona ray ianao dia hiteny ny gentiliza izay mandreny lazanao ka anao hoe satria tsy zakan'i Jehovah ny nitondra iny fireneny iny ho any amin'ny tany izay nianianany taminy omena azy dia namono azy tany anefitra izy ary ankehitriny aoka iseho ny alehibean'ny herin'ny tompo araka ilay teninao hoe mahery-po Jehovah mahary-po Jehovah sady be famindram-po mamela eloko sy fahadisoana kanefa tsy mety manamarina amin'ny meloka fa mamaly eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika mifona aminao aho mamela ny eloko ty fireneny ty araka ny alehibe famindram-ponao ary sy araka namelanao eloko ty fireneny ty hatrany Egypte ka mandraka ankehitriny dia hoy Jehovah efa navelako araka ny teninao zany kanefa raha velonao ka ho feny voninahitra Jehovah ny tany rehetra ireo lehilahy rehetra ireo izay nahita ny voninahitra sy ny famantarako izay nataoko tany Egypte sy tany anefitra nefa nankafanahy ao 10 zao ka tsy nihain'ny feoko dia tsy hahita mihitsy ny tany izay nianianako tamin'ny razana omena azy eny izay rehetra namotsy fotsy ahy dia samy tsy hahita izany fa ny amin'ny Kaleba-panompo kosa satria fa nahafa ny tao aminy ka tanteraka tamin'ny fanarahana izy dia hoentiko any amin'ny tany izay nalehana izy ary ny zanany andovo zany ary ny Amalekita sy ny Kananita monina eo amin'ny losa koa rahampitso dia miverena ianareo ka makanesana anefitra amin'ny lalana makany amin'ny ranomasina mena pasteur hoy ny tenin'Andriamanitra izay diso ho fantatsika loatra pasteur Alvarez manao hoe fa izaho mahalala ny hevitra ivelako anareo i Jehovah dia tsy hevitra tonga loza fa fiadanana mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany any amin'ny dika teny hafa ny filazany azy dia hoe izaho dia manana plan izay tsara sy tondrako ny fiainanareo dia plan hitondra soa sy fahasoavana mba hanome anareo fanantenana ho an'ny farany ary tsy ahitana loza zay ny hevitra lizy pasteur ka raha ohatra nisy plan izay napetrak'Andriamanitra namohanandreo zanak'Israely reo any amin'ny tany Egypte hitondrana azy ho any amin'ny tany Kanana dia drafitra tsara sy tena ataoko hoe stratégie tena ambony loatra raha Andriamanitra no nanao an'izay stratégie zay mba hamohanandreo zanak'Israely reo ho any amin'ny tany Kanana raha toko Andriamanitra nanapa-kevitra hoe hoentika any amin'ny tany tondra-dronosy tantely ianareo dia izay fanapa-kevitr'Andriamanitra zay pasteur Alvarez tsy mba manao fahadisoana Andriamanitra tsisy fahadisoana mihitsy eo amin'Andriamanitra ary Andriamanitra dia tsy mety diso mihitsy io Andriamanitra eo amin'ny fanapa-kevitra zay raisiny ka raha miteny izy manao hoe hoentika any amin'ny tany tondra-dronosy tantely ianareo dia tsy misy fanenenana ao amin'Andriamanitra nakely azany amin'izay planany zay fa zay tenenin'izay no marina fa ny feo rehetrarehetra na avy amin'ny olombelona na avy amin'ny manam-pahaizana na avy amin'ny manam-pahefana na ny mpitarika any Egyptiana na mitarika ny zanak'Israely na olona manana izy azy teo amin'ny zanak'Israely ka manotra zay teny zay dia diso zay teny fifanoheran'izay fa ny an'Andriamanitra foana pasteur zay no marina tamin'ny omaly dia naresaka ny mahakasika ny mpisafitany dia rehefa nirahana ireo olona 12 mirahalahy 12 izy iny sa 12 ray avy izy pirenena dia nirahana ny safin'ny tanytany zareo reo dia atao moa ny laza ratsy momba ny tany fa dia i Joshua sy Kaleba no any zany nanana n'lay toetsaina nanana n'lay toetsaina hoe andao andrositsika fa hanina ao atsika ireo
ny zavatra nahagaga dia ity toerana irainina le an'zareo fahavalo itovizana zao fahavalo mitovy ny fahavalo a samy teo daholo reo amalekita jebosita kananita reo zay tsy mbola hita rehetra dia lasa hita daholy dia dia ny zavatra nahagaga dia zao mitovy lay fahavalo fa eo amin'ilay fomba fijeriny tsy mitovy ny fomba fijeriny izy folo mirahalahy dia kely loatritsika eo anatrehan'ireo fahavalo reo ka matin'ireo tsika raha ohatra ka hifanandrona amin'ireo fa ijosy kaleba kosa dia nanana fomba fijery hafa eo mantsy pasteur Alvarez zany a dia fomba fijerina mpanompon'Andriamanitra sy ny mpino hoe misy mpanompon'Andriamanitra rehefa mijery zavatra dia nitafiditra ao anatin'ny saina avy hatrany dia hoe ho resitsika ao anatin'ny tiady te fa misy mpanompon'Andriamanitra rehefa misokatra ny mason'ny finoany misokatra ny masom-panahany dia mahita fa Andriamanitra dia Andriamanitra lehibe ary tsy misy fahavalo ajanona eo anoloany ny zanak'Israely ka resaka toetsaina zay pasteur be deaibe eo misetry ty fanomponan'ny tompo ty a dia be deaibe ny olona converti ny olona niova fo fa tsy mbola niova saina ary eo amin'le fiovan'ny toetsaina io amin'ny fiovan'ny toetsaina ny mahatonga ny kristianina maro resy amin'izao vanim-potoana zao ozy ny apôstôly Paoly manao hoe miova amin'ny fanavozana ny saina ozy mba hamatarana sitrapon'Andriamanitra zany hoe amin'ny fiovan'ny sainao no hamatarana sitrapon'Andriamanitra le sitrapon'Andriamanitra resahany eto tiany amin'le hoe fankatoavana ny didy folo na hoe any amin'ny resaka hoe aza manota tsy zay le hoe miova amin'ny fanavozana ny saina resaka fiovam-po zay fa le fiovana amin'ny fanavozana ny saina dia tokony fantatry ny olona fa mpandresy ny olona anankiray rehefa miaraka amin'Andriamanitra araka le teny soratra masina manao hoe fa manoatra noho ny mpandresy ny olona manompo an'Andriamanitra dia tokony ho tahina tokony ho ambinina ny zavatra rehetrarehetra zany toetsaina tokony ho ananany mpino fa misy mpino a zay voataiza any amin'ny fomba nitaizana azy manao hoe rehefa mpino kristianina dia tsy maintsy osaosa kely ara-pivelomana foana rehefa mpino kristianina dia tsy maintsy mahantratra kely foana dia tsy maintsy mampalahelo kely foana dia tsy maintsy misaringotra vorodamba foana dia tsy maintsy misampotsampotra kely aman'olona foana dia tsy maintsy manao skobido mivilana foana na kiraro mivilana rehefa hoe manompo an'Andriamanitra diso zany fa fijery ny Baiboly rehefa niova ny toetsain'ny olona anankiray ho an'ny olona niova fo ny resako eto ho an'ny olona nanana fiovam-po ka niova ny toetsainy dia manana ny fandreseny zany olona zany pasteur Alvarez asana misy tsindrim-piako ely amelohany idirantsika amin'ny tena votoatany ty antarany tsoromasitra marina dia marina zay teny zay fandresana tety maly any moa zay hoe na dia samy mpanompon'Andriamanitra raha moa dia tsy mitovy le zavatra fomba fijery Baiboly a tsy mitovy le fomba fankataovana ny ten'Andriamanitra misy dia mijanona amin'ny ara-panahy fotsiny hoe rehefa tahina ny ara-panahintsika ho any an-danitsika dia zay ny zava-dehibe fa tsika tsy mila voly zany a tsy mila fahasoavana tsy mila fitahina tsy mila fanambinana fa dia hoe tsy maninona rehefa hoe osaosa eny dia efa tsy mampanina zany fa raha ny tena marina pasteur dia tsy ndriko mihitsy zay teny pasteur zay hoe ny kristianina rehefa tena niova fo niova saina marina dia misy zavatra tsy azony ekena ntsony ao anatiny ao tsy azony ekena ntsony hoe iana ao anaty fijaliana tsy azony ekena ntsony hoe iana ao anaty fahoriana tsy azony ekena ntsony zany hoe izy kristiana zanak'Andriamanitra nefa dia aretina mifanesesy eo anatin'ny vatany fa ndimby marary izy menakavy mila tsy manaiky an'izany kristianina mila miala amin'izany toetsaina resy toetsaina potika zany ny Baiboly manao hoe rehefa nombona tamin'ny azy fijaliana Jesosy teo izy ny Romana toko fahavalo nomeny atsika miaraka amin'izany maimaim-pona avokoa ny zavatra rehetra amin'ny fomba ahoana nandraisanao an'ilay zavatra maimaim-pona io pasteur raha tsy manana fiovan-tsaina ianao ao amin'ny toetsainao no miova zany fa toetsain'ny olona resy a dia eo no mahatonga le hoe be deaibe ny tompontsoan'ny lanitra be deaibe ny zoanao teo ambony azy fijaliana tamin'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty be deaibe ny tompontsoso ny zoanao votsitra ny olona tsy fiovan'ny toetsaina fa manana toetsaina izy tsy hoe toetsaina mirehefarehefa amin'ny tany fa toetsain'ny mpanompon'Andriamanitra resy tahaka an'ireto olona reto za dia milaza aminao pasteur Alvarez fa raha tsy joso azy kaleba nanana ny toetsaina tena avolenta be ny toetsaina zareo reto reo zanak'Israely manontolo tsy tonga tany amin'ny tany Kanana tsy tonga tany amin'ny tany Kanana ireo zanak'Israely rehetrarehetra eo fa noho ny toetsaina zareo dia nandova ny tany Kanana ny zanak'Israely manontolo fa Andriamanitra kosa dia ny tsara ozy Andriamanitra manao hoe reo lehilahy zay namotsy fotsiny anarako reo jereo ny pasteur tsara le olona tsy nino hoe manovy io Andriamanitra io manao zava-mahagaga io Andriamanitra io mamotsy fotsiny anarako ozy voalaza amin'ny Baiboly dia ireo olon'ireo nodringan'Andriamanitra ireo nandringana zany hoe tsy nandringana ary tsy lazo an'le tombontsoa tao amin'ny tany Kanana any amin'ilay hoe tondra dronosy tantely dia ohatran'izany zavatra mitraka pasteur Alvarez hoe raha totsika ka tsy mino tsara mihitsy aho fa Jesosy Kristy tompo nitondra ny fahantrano teo ambony azy fijaliana nitondra ny ozo ny fahantrano teo ambony azy fijaliana ka hianina fotsiny amin'izao ianao amin'ny toetsainao tsy mety miova
dia za milaza amintsika hoe mijanona am'izao foana ny fiainanao a ary mety hiteraka fampitena eo amin'ny fiainanao manontolo azy zay zavatra izay dia horisantsika le atao amin'le toy an'izay atao amin'ity nomery toko faefatra amby folo a ity jereo tsara pasteur nisy avy ny safony tany izy roambe folo miralahy roambe folo miralahy teo dia nisy vaovao anankiroa samihafa vaovao anankiroa samihafa atao koatran'izao ny tanako fa ndrandray misy tanana am'le mandeha fividianana dia ndrandray anao manao dia atsaka ankoatr'izao le tanako dia misy vaovao anankiroa ien'ny olona zany tam'le eto amin'ity nomery toko faefatra amby folo ty rehefa nirahana safony tany lay zanak'Israely ny vaovao voalohany a dia vaovao naoraka be mihitsy satria jero amin'ny pasteur tsara ane eo amin'ny andininy voalohany dia izy manao hoe dia nanandratra ny feony ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'iny alina iny dia nimonomonina tamin'ny Mosesy sy Arona ny zanak'Israely rehetra taminy ka hoy ny fiangonana rehetra taminy inainy isika mba maty tany amin'ny tany Egipta ihany na inainy isika mba maty tany amin'ny tany efitra ihany ary nahoany Jehovah mitondra antsika ho amin'ity tany ity ho lavi-tsabatra ary nivadintsika sy ny zanantsika madinika ho baby tsy aleontsika miverina any Egipta dia nifampitaona hoe izy andeha hifidy mpitarika isika ka hiverina any Egipta ino moa natonga reo zalahy reo zany a nanao an'io fomba fitenenana io dia eo amin'ilay toko fahatelo amby folo avereny koa reny pasteur Alvarez toko fahatelo amby folo eo amin'ny andininy fahatelo amby telopolo farany zao vakin'le andiny farany andiny roa amby telopolo sy telo amby telo dia nilaza ratsy ny tany zay nosafony tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany zay nalehanay nosafona dia tany zay mandevona monina eo ary ny olona rehetra zay hitanay teo dia olona vaventy be ary nahitany Nefilima teo zahay ary ny taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima ary teo masony dia tahaka antsingetana izahay ary toy izany koa zay teo masony io no nampitomaniny reto zanak'Israely eto nandreany vaovao anankiray io raha tamin'izany fotoana zany zany nisy telena nisy radio dia naseho an're izy folo miralahy mihitsy ny sarin'ireo olona reo hoe ohatry zao ny aben'ny fahavalontsika misy moa tantara milaza manao hoe misy hatrany amin'ny 9 ony fa tsy dia mitompiteny fantatra any amin'izay tsika zany fa ilazana fotsiny le aben'le izy fa tantara lovatsofony zay hoe ngeza be zany le fikaroana nataon'ireo arkéologue zay mpikaroka ny dia tsy dia mino loatra an'izay tsika fa entintsika ilazana an'le izy fotsiny hoe ngeza be le fahavalo dia ireo zany nampitomany an'le zanak'Israely ka rehefa nitomany zareo nandre an'izay vaovao mafaly zay dia ny fimonomononana dia nivantana tany amin'ny Mosesy sy Arona eritrereto pasteur zay zao dia anisany teboko anankiray tena mampalahelo be hoe vao nandre an'le vaovao dia Mosesy sy Arona no monomononana i Mosesy sy Arona nefany a le ilamy manana ny fanan'Andriamanitra napetraka Andriamanitra no soran'Andriamanitra teo amin'ilay toerana dia eo zany dia efa fahotana mahafaty sady le manendry sy le manositra mpanompona le manao tsinitsinona mpanompon'Andriamanitra anankiray nefa io mpanompon'Andriamanitra dadanao ara-panahy rainao ara-panahy io nanafaka anao tao anatin'ny fahotana dia raha sendra ady ianao na sendra tsy fisimboly ianao na sendra fanenjera dia imenimenina tahaka ny Mosesy tahaka nataon'ireo olon'ireo tamin'ny Mosesy sy Arona dia zavatra anankiray faharoa dia ity anisan'ny tena tsy zakan'Andriamanitra dia ozy izy manao hoe inainy isika ozy maty tany Egipta na inainy isika maty tany anefitra ratsy zany fomba fiteny zany pasteur hoe nanozona ny tenan'ireo olon'ireo hoe alao maty tany Egipta Andriamanitra nefa dia nahita ny fitarainan'ireo razamben'reto olona ireto nahita ny fijaliana tao amin'ny tany Egipta zay natonga azy namoaka an'ireo tao amin'ny tany Egipta hoe lehibe loatra ny fitarainan'ireo teo anatrehan'ny tao amin'ny tany Egipta tao dia nafahan'Andriamanitra eo ary tamin'ny famantarana sy fahagagana tsy mbola nisy fahagagana ohatra ny tany amin'ny tany Egipta zany na nafahan'ireo zanak'Israely reo kanefa dia indrisy nisafidy indray zareo eto manao hoe na iny antsika maty tany amin'ny tany Egipta na iny antsika lafi-tsabatra tany anefitra zay ny anankiroa zay fa ny anankiray fahatelo tena namoatsampina sy tena mamoetra mihitsy pasteur mialatsiny am'le vocabulaire dia mbola nanao latsabato indray zareo dia ohatsy izy hoe ny andiny faefatra dia ny fampitaona hoe izy andeha hifidy-pitarika isika ka hiverina ny Egipta nanao karazana latsabato élection ary tena élection présidentielle mihitsy natao teto anticipé
Zay l izy élection anticipé marina io a melohan'ny fotoana melohan'ny fotoana nefa mosesy mbola teo mosesy de inona ny zavatra nitsaka ozy ianao tsy président hitondra ho any amin'ny tany kanana tsy filoha-pirenena mba tonga an'le zanak'Israely andovan'ny tany kanana fa président ray amerina an'le olona ao any amin'ny tany Egypta za pasteur tsika de mitoram-bavaka tsika tsy mety amin'ny resaka tontolo politika fa ty 7 novembre ty a mivavah tsara alohan'ny andatsahanao vato mba tsy ho sendran'izay mpitarika hitarika ny firenentsika ho any amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany ny fahafatesana tany ny fijaliana tany ny fanompo-tsampy tany tena mitondra any anaty fahoriana tsy manaiky ny filazana any anaty any amin'ny fanaon'izao tontolo zao hitondra ny fahavetabetana tsy manaiky ny filazantsara marina tsy manaiky any Mosesy sy Arona izay mpitoro ny tenin'Andriamanitra marina de nanao karazana tena resaka démocratie mihitsy natao teto hoe andaotsika hifidy mpitarika ho any amin'ny tany Egypta nefa ry zareo reo efa ho any amin'ny tany kanana tamin'ny fotoana io anisan'ny tsy nakasitrahan'Andriamanitra mihitsy pasteur Alvarez ny fifidianana nataony zareo reo tamin'izany fotoana zany hoe hitondra ny olona hiverina ho any amin'ny tany Egypta ka zany moa tonga antsika miteny a akatoko ny fifidianana l'izy a dia alohan'ny andatsahanao vato mangatany fitarian'ny fanamasina tsara mangatany taridalany fanamasina tsara hoe iza ny olona tena mba napetraka Andriamanitra ao am-ponao io tsy maintsy apetraka Andriamanitra ao am-ponao ny olona tianao de izay a no ho taterahanao a amin'izay fotoana zay satria sarobidy be loatra le izy pasteur raha tsorona zany amin'ny teny anankiray reto resaka reto de hoe fimonomononana zay fa azabaitsika eto foana fa ny fimonomononana ny fahotana fahatelo zay manahirana sy tsy zakan'Andriamanitra indrindra ny fanompo-tsampy voalohany fitsangajangana faharoa ary fimonomononana fahatelo mandringa namanaly ny Andriamanitra tamin'izany fotoana zany raha vao tafiditra ny fimonomononana ary teto moa pasteur tena ny tenenin'Andriamanitra mihitsy manao hoe ho arigako daholo reo lehilahy rehetra rehetra eo tena izy mihitsy mitenan'io ary mitaterahana io ao ariana kely eo pasteur Alvarez mazava te mazava zay tenin'ny pasteur zay ary navarina ihany nandinika le zavatra nasianao mivakiko teo pasteur amin'ny andiny le numéro toko fahatelo amby folo le fomba nilazan'le reto mpisafotany reto ny vaovao zay misy lesona azo tsoahana ihany ao anatin'izay zay resaka le fomba filazany azy pasteur rehefa nandery zareo tany amin'ny tany zay nosafoina dia nijoro-vavolombelona zareo nitondra voaloboka sapahony anankiray zay tsy zakan'ny olona anankiray fa olona roa nitondra bao azo filanjany reny no nitonja sy ny lanja ilay sapam-boaloboka anankiray ary nahitan'izany a sy ny maromaro moa ny voankazo nentany zareo avy any amin'ny tany kanana teo a naseo hoe reto ny vokatra tany fa tena tany mamokatra tena tany tsara de nambara teo daholo ny atsaran'le tany tamin'ny voalohany hoe tany mateo onona mahafinaritra misy io fa tsy mbola projet de société teny tonga de efa nisy zavatra nisy efa vonona tsy mbola projet araky ny teny pasteur hoe anao lalana be miantona na hoe anao tetezana lava be na hoe anao trano fa tena efa vonona efa hitany maso ary efa nisy vavolombelona nanaritra mihitsy tena tsara sady de le zay za vaovao zay ny lazaina voalohany de nioraka daholo ny olona fa le vaovao faharoa ny tenenina le vaovao ratsy ndray ny tenenina aveo rehefa kivo reto lehilahy reto a de laza vaovao ratsy momba n'le tany ary tsy ndrarahin'ny olona le vaovao voalohany fa le vaovao faharoa no tena nilatsaka atao am-pon'ny olona le fomba filaza zavatra zany pasteur rehefa mampianatra atsika hoe rehefa milaza zavatra ka te hampita zavatra amin'olona zany ianao de le zavatra farany teneninao zany tena voarain'ny olona matetika zany rehefa miresaka zany ianao mba misy fivoriana tianao re na gabaritianao le de zao le votoatin'le zava-dehibe tianao ampitaina any amin'ny faraparany iny tenenina fa an'iny zany tena voarain'ny olona tsy ndrarain'ny olona tsony hoe le zavatra teo aloha fa le zavatra tataorina ny voarain'le olona ary de natonga azy zareo ke zavatra niraisiny fanapa-kevitra niraisin'ny olona pasteur de zao ny tenenina hoe nitomany nandritry ny alina ny olona zany hoe rehefa vahoaka ny oetin'ny zanak'izy ny oetin'ny Mosesy sy Arona avy tany amin'ny tany Egypta zany pasteur de nitomany gogogotra n'le nisy fahoriny reny teo amin'le tanàna teo fa maninona ianao iverinany amin'ny tany Egypta tsoany amin'ny tany tsoany amin'ny tany kanana fa any amin'ny tany Egypta tsy hitanao zay anaovana azy manginina rehefa arakara ny olona moa rehefa mitomany ohatran'io ka asianao manginina de vao mangina ohatra mampiditra troisième lasa ohatra mitombo zay le vitessin'le izy tsy hita zay anaovana an'reto fianakaviana be dehibe rehetra de zao mivavaka nataony zareo reo na iane zay mamaty tany amin'ny tany Egypta namaty tamin'ity hevitra ity enon'Andriamanitra zany vavaka zany pasteur ary tena Andriamanitra rehefa manafay de tena enjakenjana any pasteur satria reto olo reto de nitaraina tao anatina ranomasina nandritry ny alina tsy mba hoe alina mbavaka tsy hoe nisy maty teo an-tanàna fa nitomany satria mahery ny fahavalo
tiana hitantsika mihitsy am'izany hoe tena ranomaso arina fotsiny a tena fikomina amin'Andriamanitra mihitsy zany zavatra nataon'reto vahoaka an'Andriamanitra reto tam'izany fotoana zany tsy olo-kafa neny tomany anohatra an'Andriamanitra paster fa le vahoaka an'Andriamanitra ihany nanohatra an'Andriamanitra nampalahelon'ny tompo mihitsy zany zavatra zany ary de ozy ry zareo inay izy mba maty Mosesy koa de efa nanao ny vavaka io paster hoe Andriamanitra vonoy ah fa tsy vitako tsony tona ty vahoaka ty de ozy ny tompo hoe eny ary ho fatoko ianao ary fa tendreo josoany no andimby anao Eli ihany koa lehilahy n'Andriamanitra de nefa nenjehan'ny Jezebel vadiny Ahaba tam'izany fotoana zany Eli de mpanompon'Andriamanitra mpaminany zay ozy ny ten'Andriamanitra hoe Eli de olombelona tahakatsika ihany fa izy nahery mivavaka le lehilahy nahery mivavaka indrindra sady mpaminany lehibe anisany nampiasain'ny tompo ihany koa le niakatra velona any an-danitra efa nyteny manao hoe nay ane mba vonoy am'izay ozy izy fa tsy te hainy etsony a de nasoron'ny tompo teto ambonin'ny tany daholo moa zay nivavaka rehetra ohatran'izany vavaka zany paster hoe vonoy a de magaka fa ohatrany tena narahany tompo mihitsy zay vavaka zay narahany tompo mihitsy hoe aloha ary sorony ianao rehefa tsy mety aminao eto ambonin'ny tany reto vahoaka reto paster de ozy ny tompo hoe eny ary ho tanterahako aminareo ary zany hoe aleo nareo faty ary de aleo hitanareo tsara ny afatesanareo amin'ity tany efo ty izy moa tsy navelan'ny tompo mato anatin'ny ray andro fa atao anatin'le 100 taona ozy ny tompo hoe ozy ny tompo hoe satria 100 andro nandehanan'ny zanak'Israely ny mpisafy tany nakany an-tany Kanana de hosoloana 100 taona ny 100 andro ny herintaona solona andro ray solona herintaona zany hoe niemitra lavitra be le valimavaka paster de ao anatin'izay 100 taona zay no afaty an'reto olo reto mafimafy ihany nikapoka avy amin'Andriamanitra ary ho an'ny olona zay ao anatin'ny ady mety anatin'ny olana ianao am'izao fotoana zao saika amony teny ianao ozy ianao hoe aleoko maty fa tsy maty ianao misaoran'Andriamanitra ianao aloha fa tsy maty fa zao ibebao zany zavatra nyteneninao zany ibebao misy zavatra be deaibe nytenentsika ry havana malala be deaibe ny fiozonozonana nytenentsika rehefa misy zavatra mba marina kely mba ananatsika sy mba ohatra zay tena miozonozona mihitsy a tena aoko faty mihitsy aoko tapaka mihitsy ny lohako aoko latsaky anaty lavaka so accident mihitsy misy olona miteniteny foana mihitsy rehefa mba hoe ao anatina olana ao anatin'ny ady na misy zavatra hoe ilaina fahamarinana mba tianao fantatra de miozonozona na mitenany sy ny fianakaviany sy ny momba ny fiainana mila fibebahany zany paster mila fibebahany zay idirako kely zay lay vovao tapany faharoa zay satria efa nidiranao ihany moa eo amin'ny andininy fahasivy andiny fahavalo ozy izy hoe raha sitraky Jehova isika de hitondra antsika ho any amin'izany tany zany izy ka omeny antsika de tany tondratronso tantely fa aza miodina amin'ny Jehova nareo ary aza matahotra ny tompo tany fa haninao antsika ireo ny fiarovany efa niala taminy ary Jehova momba antsika ko aza matahotra azy ianareo fa hoy ny fiangonana rehetra troy vato izy roa lahy kanjo ny voninahitry Jehova nisy teo amin'ny tranon'ilay fiaonana teo anatrehan'ny zanak'Israely io le vaovao faharoa lay vaovao faharoa zany de le vaovao nentin'ny Josoa sy Kaleba Josoa sy Kaleba arak'ilay nazavantsika tany am-piandohana hoe tena olom-bavonjy sady niova toe-tsaina pasteur de nampahery izy nampahery andreo zanak'Israely reo zany io moa zany le feo zany efa lasa anankiroa le feo de arak'le teninao teo hoe le feo anankiray efa tafiditra be loatra le feo hoe tena zaza makany fa tena maty antsika fandao hiverina any Egypte efa masaka atao an-tsain'ny olona iny de mba nitory ihany izy mirahalahy andao fa hoaninao atsika ireo vita atsika ireo Jehova ny momba atsika de tsy vitan'izany a fa mbola niseho ny voninahitr'Andriamanitra le fisehoan'le voninahitr'Andriamanitra moa tsy ohatran'izao iainantsika zao hoe nahita fitahina ianao de niseho ny voninahitr'Andriamanitra fa hitany maso mihitsy tahaka ny rahona mihitsy zany a nidina teo amin'ny tranon'ilay fiaonana lay voninahitr'Andriamanitra de ny maso ny nofinao io mihitsy ny mahita fa mbola tsy tonga saina ihany reto olony reto ry pasteur tsy tonga saina ary zay no natonga an'Andriamanitra eo amin'ny 112 hoe mandraboviny ty fireneny ty namonjy fotsy a tena hoavy ary tena ho asiko reto izy Andriamanitra satria mamotsy fotsy ny anarako izy Andriamanitra rehefa nanao tsinotsinona ny i Mosesy sy Arona tamin'izany fotoana zany ny zavatra tiana mpitaina de ity pasteur Alvarez arakaraky ny andehananao no hitombonao nefa arakaraky ny hitombonao no hitombony ny fahavalonao arakaraky ny akaran'ny avo ara-panasy ny refy ara-panahana ny mpino sy ny pasteur anampanompon'Andriamanitra anankiray de mitombo ny fahavalona ary arakaraky zay fitombon'ny fahavalo zay nefany a tokony tombo lay hery ara-panao anaty tokony fiainona ny fanay masin'Andriamanitra mandrakariva ny olona anankiray tokony tena iova lay toe-tsaina tokony iova lay toe-tsaina pasteur ary zay fiovan'ny toe-tsaina zany no miteraka fandresena satria raha nivoaka tao amin'ny tany Egypte zanak'Israely de fa ady be aloha ny elana tao
za tena miteny aminao fa namonjen'Andriamanitra ny olona anankiray ne pasteur ady adiny nanafahana anao tao anatin'ny fijangajangana, tao anatin'ny fisototoka, tao anatin'ny fivarotantena ra sanatria mpivarotena na tao anatin'ny fampotsampy. Fa eny an-dalana eny dia mahita ady tahaka ny hoe ranomasina mena. Ady eny hoe zany ranomasina mena zany pasteur Alvarez tena tsisy ninina azonao atao eo amoron'ny ranomasina. Fa misy fotoana ane mandala makany amin'ny province anao dia mijoro eo amin'ny eo amoron'ny ranomasina eo dia mba halao sary an-tsaina ny zavatra nitranga teo amin'ireo zanak'Israely eo fa mahaverevitra kanefa dia nosokafan'Andriamanitra io ranomasina mena io fa agagany zany. Raha ny tokony ho izy pasteur Alvarez dia ozy izy ny soratra masina fa ny Egyptiana zay hitanareo an'io dia tsy hitanareo tsony mandrakizay zany hoe tsy tokony nisy ady tsony fa vita teo ny ady fa mahagaka mbola nisy ady ihany. Zany hoe arakaraky le nandrosoana sy le nitomboana misy ady foana. Fa zao koa nefa ny mahafinaritra arakaraky le fisin'ny ady koa no fisin'ny fandresena mampitomba le voninahitr'Andriamanitra. Eto misarika an'saintsika atao anatin'ny tokantrano ato. Ianao za mieritreritra hoe mbo vonjy ianao ka tsisy ady zany. Na hoe mpanompon'Andriamanitra ianao ka efa tahin'Andriamanitra ny arabolanao dia ozy ianao hoe tsisy ady tsony. Misy ady tompoko. Misy zavatra tsy ampozitsika mitranga tapoka nefa tsika mpanompon'Andriamanitra feno vavaka. Misy io pasteur. Fa ny toe-tsaina hoentina mandresy azy dia manana ny toe-tsainy Josoasy Kaleba. I Josoasy Kaleba dia nahita fa kely loatra ireto taranaky ny Amalekita sy ny Anakita reto. Ny olona nahita fa 730 metatra ny halavan'ireo fa izy mirahalahy nahita fa kely loatra eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo andao androso fa hanina ho antsika ireo izy. Halleluja. Dia zay no nampiovan'ny toe-tsainy zareo fa saingy izao vitsy monina nanaraka azy pasteur fa le olona be sy le olona efa antim-panahy be rehetrarehetra tsy nety androso tsony. Eo zany za mampahirantsika reny le antim-panahy reny efa ela nanomponan'Andriamanitra. Vita batisa tamin'ny 1980, vita batisa tamin'ny 1958, vita batisa ianao tamin'ny 1992 tamin'ny 96 dia tsaronao tamin'izany fotoana zany ny afanamponao toro teny akalamanjana nanao porta dia aty aorina ianao mampahery ny tanora dia ohatra anay taloha dia tena nafana fo fa saingy indrisy amin'izao fotoana zao nao vizana ary mitambesatra aminao daholo io ady ara-panahy sy io ady ara-nofo rehetrarehetra io miasimba ny fiainanao, miapotika ny fiainanao, miareraky ianao. Ny tena marina dia ty pasteur tokony hitombo ny refy ara-panahy sy ny avo ara-panahin'le olona ary tokony hiova ny toe-tsain'ireo olon'ireo fa tokony ho mpandresatra amin'ny farany. Tsy misy mpanompon'Andriamanitra resy zany pasteur raha tena mpanompon'Andriamanitra kanefa koa tsy misy mpanompon'Andriamanitra tsy mandalo ady zany. Angamba atao anaty tokantrano ato zao anao nanompo an'Andriamanitra ianao dia natao batisa tamin'ny fibebahana dia amin'izao fotoana zao misy fianakaviana tena manentsika anao faratampony mihitsy satria mandalo ady araboly ianao rahalahy na ranabavy dia izy io fianakavianao manam-bola be io miala amin'ny fivavahanao aloha dia meko fond ianao, meko vola ianao ampiasainao dia mipetraka ny aia mipetraka ny safidinao hoe iverin-dalana ave. Raha iverin-dalana ianao koa ho iverina any amin'ny tany Egypta hifidy mpitarika aminao dia fantatrao ny valiny fa fandringanana eo. Misy amin'reto olon-reto zao amin'izao fotoana zao pasteur misy fakam-panahy mijoro eo manoloana io satria tsy manam-bola izy. Dia misy lehilahy manadala an'io anabavy io nefa izy efa manambady dia misy lehilahy manadala azy manao hoe raha hiaraka amiko ianao dia omeko vola ianao fa tsy atao misy mahalala dia za dia milaza aminao ranabavy na rahalahy mety misy rahalahy koa mety mahita mamasosy za dia miteny aminao rahalahy hoe tena mitandrema manoloana ny fakam-panahy fa rahalahy vondre mandeha sarotra miarina pasteur sarotra miarina. Lalana tsy maintsy lalovanao io, lalana izoranao io fa ny valim-panadinana nefa afaka ianao atao anatin'ny baiboly fa le izy fotsiny manala an'io ianao tsy maintsy mandeha tsy maintsy miatritrady ary tsisy an'izany hoe tonga dia masandro mibaliky zany raha tsy misy ny alina aloha, tsy misy an'izany fidinana be zany raha tsy miaka-piakarana aloha fa ny valin'ny fiakarana io tsy maintsy fidinana io pasteur ka mampahery antsika ao anatin'ny ady mangotrakotraka amin'izao fotoana izao be dia be le feo tahaka ny feo an'ireto olona nanao tsinotsinona ny Josoasy Kaleba reto saiky tora-bato mihitsy misy olona tratran'izany mihitsy anie roan'ny fianakaviana ndana mandehanra mbola hivavaka ihany zao ve sisa ny avaran'ny fiainanareo fa nga hijanona amin'izao io ity tantara ity mbola mitohy za dia mampahery foana hoe tsy mbola miakatra ny soratra, tsy mbola miakatra ny soratra pasteur mbola tsy misy soratra ery ambany ery manao hoe viande na hoe fa mbola ao anatin'ny tena tolona sy ady mihitsy amin'izao fotoana izao hoe izy ny rôle izy ny deba dikan'izay dia zao pasteur Alvarez mandroso hatrany ary za dia tena miteny amintsika mampahery anao andao androso raha lasana bavy malala fa nefa raha nio tantara io anie
tena milaza aminao pasteur Alvarez fa fitahila be ny tao ambadika io zany eo anatin'ny ady anankiray rehefa resinao a tsy maintsy voaka mpandresy ianao a dia ho tahiny ianao ambadika izay a pasteur Alvarez. Le teninao farana teo misy teninao zay teo pasteur le hoe nisy fahotana telo lehibe natao ndray zanak'Israely reto a dia fahatelo izy ianao hoe nisy fifidianana mihitsy tao hoe ndao tsika hifidy mpitarika atsika ho hiverina ho any amin'ny tany Egypta. Tena mafy be ary tena sarotra ary tena zava-doza zany natao zanak'Israely zany hoe nifidy olona hiverin-dalana. Dia donc pasteur hoe etretina kely hoe reto olo reto ary ohatra hoe nahita olona mpitarika zany reto olo reto dia fidy hiverin-dalana teo nyangia teo amin'ity toerana ity dia tonga teo amin'ny ranomasina mena. Za pasteur tsy nino hoe mbola sokatra ilay ranomasina mena rehefa miverina izy tsy mino amin'izay tsony a fa zavatra tohindra miverin-dalana reto zanak'Israely reto a tena potika sy levona ary ringana tanteraka ary zay raha izay hoe ny olona miverin-dalana dia sarotra ny lala miverina ny fiverenan-dalana tsy misy fahagagana tsony tsisy fahagagana tsisy famindram-po tsisy famelan-kely koa fa zava-doza loza septembre ny miandry ka raha ohatra ianao latsako anatin'izay fiverenan-dalana zay a araharao ty fotoana iandrenesanao sy ahitanao amin'ity fandarana ity dia ny mbola salama ianao mbola manana hery ianao dia miverena amin'ny tompo a ozy ny ten'Andriamanitra hoe miverena amiko dia hiverina aminareo a ozy ny ten'Andriamanitra hoe lavim-pito ny marina fa tafarina ihany miverena amin'Andriamanitra indray miverena amin'ny Jesosy a miandry anao Jesosy a miandry anao fiainana mandrakizay raha izay faharoa pasteur dia zao teninao ihany koa teo dia milaza tamin'ny tery am-boalohany manao hoe za manana hevitra hiverako anareo manana plan manana projet hiverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Jereo tsara nge pasteur ny adeziran'Andriamanitra rehefa nanotana zanak'Israely ny teny tamin'ny Mosesy izy ozy izy matsy Mosesy miataka ata ianao ry Mosesy avelao aza tazomina avelao jerenao tsara nge le fifandray le tenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy na dia tezitra azy Andriamanitra dia mbola teo foana le fifandraisan'Andriamanitra sy Mosesy a le fitiavan'Andriamanitra Mosesy zay mifandray tamin'ny lehilahin'Andriamanitra dia eo foana hoe avelao ary Mosesy meo alalana ary Mosesy andrikana andreto donc efa gitsika ny tena zay ten'Andriamanitra hoe zay misy teo andininy faharoambifolo amela azy amin'ny areti mandry ianao ka hamongotra azy fa nanao firenena lehibe sy maherinao izy kosa aho zany hoe zay teneny tamin'ny Mosesy hoe ry Mosesy ho aringako reto fa ianao toko firenena lehibe aza sakanana ntsony a fa teo indrindra Mosesy no nivavaka pasteur ary zay mazava-dehibe ny mpanompon'Andriamanitra ozy ny ten'Andriamanitra hoe mifampivavaha ianareo mbo sitrana fiasa mivavaka ny marina dia mahery indrindra ny Mosesy rehefa nivavaka hoe eny Andriamanitra mety hatonga ana firenena lehibe anao mety za mahazo tombontsoa voninahitra amin'izany fa tsy nijery an'izay voninahitra ny tena zay Mosesy pasteur fa nijery an'reto zanak'Israely reto izy ary ny teny tamin'Andriamanitra Andriamanitra marina tokoa fa mety ho vitanao mahatonga anao firenena lehibe fa zao mamindraha fo ianao Andriamanitra ataonao ahoana ny anaranao lehibe naranao lehibe notondranao andreto zanak'Israely reto voaka tany amin'ny tany Egypta dia ho afa-baraka zany anaranao lehibe zany le anaranao tompo me voninahitra le anaranao ny eken'Andriamanitra neken'Andriamanitra le vavaka fa saingy ozy Andriamanitra reo olona zay namotsy fotsiny anarako reo dia tsy ho tonga any amin'ny tany zay nianako mihitsy fa omena azy tsy maintsy ringan'ireo zany hoe reo lehilahy rehetrarehetra mpamotsy fotsy reo le olona mpanohatra mpanompon'Andriamanitra eo tsisy tonga tany amin'ny tany Kanana zany ane ry havana ny tandremana tsara raha tena lehilahin'Andriamanitra sy vehivavan'Andriamanitra ny olona mitarika anao dia indrandray misy zavatra tsy azo azonao ny programman'Andriamanitra ny vision apetraka Andriamanitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra io dia atao mbavaka fotsiny izy fa aza dia manometsiny azy loatra fa indrandray ane zany mahatonga ny problème tsy mety afaka pasteur misy karazan'olona monomonina amin'ny pasteurany misy karazan'olona manometsiny any pasteur sy ny vadiny misy olona dia mitsikera mpanompon'Andriamanitra fotsiny sy mitsikera an'io asan'Andriamanitra io nefa izy ao ihany no mivavaka ao ihany izy no mientory-teny dia io no miteraka trosa be miteraka korotana tokantrano mahatonga anazy sarom-piterahana mahatonga anazy tena hoe bloqué daholo ny fiainany rehetrarehetra amin'io fanaovana tsinitsinina mpanompon'Andriamanitra io zay le izy ka reo olona rehetrarehetra eo zay namontsy fotsiny ana raha ny tena marina teto mantsy i Mosesy sy Arona mivantana mihitsy no nanomezan'ireo tsiny fa zay le fanomezantsiny zay a ny antefa tany amin'Andriamanitra pasteur dia nakarary ny fon'Andriamanitra izy a dia tsy neken'Andriamanitra mihitsy fa ozy izy amara-paranako azy ozy eo amin'ny 1720 hoe fa ny amin'ny Kaleba mpanompo kosa satria fanahy hafa no tao aminy ka tanteraka tamin'ny fanarahana azy dia hoentiko any amin'ny tany zay nalehany ary ny zanany antovo zany
ary ny amalekita sy ny kananita sy ny mponina eo amin'ny loasako mponina eo amin'ny loasa ko raha ampito dia miverenina reo ka makanesa any anefitra amin'ny lalana makany amin'ny ranomasina mena ireo olona zay nanome voninahitra n'Andriamanitra tahaka ny Kaleba tahaka ny Joshua dia nitenenin'Andriamanitra mihitsy manao hoe tsy maintsy ho any amin'ny tany Kanana izy pasteur zany hoe ianao rahalahy ianao ranabavy ity lalantsika ity dia ho any an-danitra isika io ho any amin'ny fiainana mandrakizay raha mbola tsy ho avy eny amin'ny rahoalanitra Jesosy ka miaina eto ambonin'ny tany ianao dia tadio zao teny zao fa tsy ho fahagagana foana ny zavatra mitranga eto fa misy ady eto ambonin'ity tany ty misy ady eto ambonin'ity tany ty ary ny olona nefa rehefa miatrika ady dia ny zavatra tian'Andriamanitra Dios izy manao hoe izay manome voninahitra no omeko voninahitra fanomeza voninahitra n'Andriamanitra eritrereto hoe mba hainao ve no misaotra raha misy zavatra anankiray ka nitranga teo amin'ny fiainanao tsy napoizinao hainao ve no misaotra raha ohatra ianao zao nanalabaka ranabavy kely na rahalahy kely mety meilleur élève ianao tany am-pianarana nefa tsy afa-panadinana ianao vitanao ve no misaotra n'Andriamanitra nisy volana andraindrainao saika azonao dia tsy tonga tampoko ale izy sao dia nanometsina n'Andriamanitra ianao sady mba hainao ve no misaotra n'Andriamanitra fa raha nitahaka ny Kaleba sy Joshua dia niova ny toe-tsaina ary zay toe-tsaina niova zay pasteur no nitahian'Andriamanitra manokana ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia hivavaka antsika pasteur hisaotra ny tompo any amin'izay tenin'Andriamanitra izay raha eo dia misaotranao zay nohony amin'izany fampianarana lehibe sy mafonja zay nampianaranao anay zany zavatra maro dia maro tokoa zany ary misy ianaranay misy isaintsainanay hotsakotsakona ary ho akatoavinay mangataka manokana man'izao fianakaviana zao zao raha lasana bavy zay manaraka zao fandarana zao aoka ny fahasoavanao fitahinao hirotsaka mananambiampy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny mangatsitsika sy ny mivarimbarina dia hiverina hirehatra sy hafanafondray ireo olona efa niroso na fanafoa zay nifikitra tsy niala taminao dia araka ny teninao hoe Andriamanitra mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady anazy dia aoka ny ray zany valim-pity valy soa fahasoavana avy any aminao zany tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy ny voninahitra dia honao rery any amen eny toko ny farany eo ny fotoanantsika mety tsika ny tapany faharoa amin'ny nomery toko 710 rapitso na maray dia mirahary ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika zay manaraka an'ity fandarana ity misaotra anao ihany koa ianao zay tato anatin'ity taxi be ity mba nanaiky nataon'Andriamanitra fitaovana napitan'izany afatra zany na dia misy menimenina kely aina zany voyageur sasany dia niaritra ianao rahalahy ianao chauffeur ny tompo any hitanao natato amin'ny orinasanao tato tsy ary nitovy fomba fijery dao ny olona rehetra fa ataonao ny teny manao hoe vonoa ihany zany fa tsisy ilana zany dia niafy ianao mba nandefan'ilay izy engane zany afatra zany iampita amin'ireo olona rehetrarehetra eo ary ianao zay niampitan'izany dia azo tombontsoa manokana ho antsika tetỳ amin'ny tsenana ny ravoanga nosy be somanatombo tsenany mahazo ety ambomanarina sy ny tsena maro samihafa tetỳ mamasina mbodosotro tya zay nandefa ihany koa dia tena eny mihitsy eo mibazavaza zany émission zany dia isaorana an'Andriamanitra ihany koa fa dia na efa maraina na amin'izao alina izao dia mbola mandeha any le émission ny tompo any hitantsika maherezandrindra tompoka veloma tompoka